Alan'ny alakamisy valome taona 2024 manolotra ny araba momba ampiraritso tompoko lasy tompoko vavy manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany vaovao misongadina maneran-tany amin'izao fotoana izao ny fivoahan'ny setroka fotsy ao Vatican izay midika fa lany ny papa vaovao ho andrasana araka izany izay papa vaovao izay tsy ho diso anjara amin'izany isika eto amin'ny TV Plus Madagasikara fa dia anaraka izay zava-mitranga maneran-tany izay hoentina amintsika ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Miarabanao ihany koa Santatra Landiniriny aina. Miarabanao Mikarandriambola Zafaly, miarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao izay n'izao alina izao ary manasana vatrany anaraka ireo lohatenim-baovao ary. Ny tapany voalohany amin'izay lohatenim-baovao izay ary maneho ny fahavononan'ny firenena malagasy sy frantsay noho ny fampiasana mikasika ny nosy malagasy ny fivoriana faharoa ny voamerim-bonan'ny firenena roa tontana commission mixte franco-malagasy misahana ny Élysée Parc ny 3 Jona 2024 izao ao Paris manatoroso fa mizotra amin'ny tokony ho izy ny dingana rehetra napetraka hanatrarana ny tanjona ny fitohizan'ny fampiasana. Tsisy lalàna manitsy ny teti-bolona amin'ny taona 2024 mitazona ny lalàna napetraka ny fitondram-panjakana malagasy nanamafy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsisy lalàna fantsiana ny teti-bola natolotra ho an'ny taona 2024. Lohatenim-baovao tapany faharoa rongony zatogonitra teky ny tandro filaminana omaly atao amin'ny distrikany Betroka manomboka ravatsikelikely ny tambazotran'ireo mpamboly zava-mahadomelina ao amin'ny distrikany Betroka ho diso-vahoaka Nicolas Randrianasolo no niezaky ny tandro filaminana. Ao anatin'ny songadina sehatra malalaka azo trandrana tsara ny fandrarana ra-pamokarana eto Madagasikara. Mbola maro ireo tany azo volena saikany ambanivohitra ny ankamaroan'ireo tena ampisehatra amin'izany saingy mbola maro ny olana atrehan'izy ireo. Ny vondrona anaty vondrona iray antsoina hoe agribusiness.mg ny mpanolotsaina sy ireo manam-pahaizana manokana ampisehatra ny agribusiness sy ny fandrarana. Araka ny voalaza teny am-piandohana vaovao mafaly misy ataratsika ny fampahalalam-baovao satria dia nivoaka ny setroka fotsy teny Vatican ary fantatra ankehitriny ny papa vaovao taorian'ny conclave izay no tanteran'izy ireo. Tamin'ity androany ity no nivoaka izay setroka fotsy izay raha omaly no nanomboka ny conclave izay mbola setroka maintorony nivoaka ho an'ny omaly fa tamin'ity an'ity no mivoaka ary amin'izao ora sy fotoana izao ny voany izay setroka fotsy ao Vatican izay midika fa lany ny papa vaovao izay andimby ny papa François eo amin'ny toeran'ny papa François izay nody mandro omaly no nanomboka ity conclave ity ary andrasana izay papa vaovao izay izy moa ny filazana izay papa vaovao izay rehefa avy eo fa hoarahintsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara hatrany ny mikasika izay vaovao izay rehefa tonga izay fotoana anambarana maneran-tany ny papa vaovao izay araka izao hitantsika izao moa izany dia efa vonona tanteraka ny ao Vatican amin'izay fanomanana ny fivoahan'ny papa vaovao izay hoarahintsika ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Abemosi papam izay fehezanteny izay no arentsika manakoako manerana ny izao tontolo izao amin'izao takariva izao Abemosi papam izay midika hoe ao anatin'ny
Hafaliana no ilazana amin'ny ambanilanitra fa nahazo papa vaovao ny eglizy katolika romanina maneran-tany. Voafidy tokony ho tamin'ny 800 oran'ny Vatican ao Roma ao Italia ny papa fa 720 izay hitantana indray ny eglizy katolika mandra-pahafatiny satria izay no maha hoe souverain pontife anazy amina hoe endrika monarchie. Mandra-pahafaty ny papa iray no mitantana ny eglizy katolika. Izy araka izany no andimby ny papa François ary hatramin'izao raha itenenay izao aloha dia mbola tsy nivoaka hoe iza no anarany izay papa vaovao lany izay na hoe teratany avaiza. Mitodika any Vatican mitodika eo amin'ny kianjan'ny Masindapiera ny mason'izao tontolo izao amin'izao hariva izao miandry tena hoe miandry ao anatin'ny hafaliana sy ny fientanam-po hoe iza izay papa vaovao izay avy any amin'ny ilabolan-tany avaratra ve sa avy aty amin'ny ilabolan-tany atsimo. Raha tsy ahifina moa dia teratany Argentine ny papa François izay nodimandry farany teo ny alatsinainy ny paka dia tena hoe rehefa mivoaka ohatran'izao ny valy ny fifidianana ny papa dia antsoina hoe événement planétaire, zany hoe tena izao tontolo izao mihitsy no miara-miandry na ataontsika raha hoe tsy mpino katolika miandry hoe iza izany papa vaovao izany. Tsy ahivina amintsika mpanaraka vaovao fa tao anatin'ny antsoina hoe 3e tour, zany hoe tao anatin'ny fifidianana fahatelo no nivoaka izany valy ny fifidianana ny papa Ray Masina vaovao izany omaly moa no nanomboka izay conclave izay setroka mainty no nivoaka voalohany nisy ihany koa tamin'ny maraina ny fifidianana fiodiana faharoa mbola setroka mainty ihany koa fa ny hariva teo no nivoaka ny setroka fotsy. Ampatsahivina antsika mpanara-baovao ihany koa moa hoe ohatrotry ny ahoana ny tohana rehefa misy ny fifidianana ny papa vaovao izay tokony mahazo ny sambato 720, zany hoe ndroam-patelon'ireo mpifidy ny kardinaly iray dia lany papa Ray Masina vaovao izy anotaninana azy raha toka vonina andray izay toerana lehibe ny fiangonana katolika romanina maneran-tany izay izy ary rehefa manaiky izy dia anotanina azy hoe iza no anarana hovidiany ilay papa. Ho an'ny papa teo aloha nodimandry moa zany dia hoe papa François no novidiany dia andrasantsika tanteraka izay ilay ataoko hoe mitodika ny Vatican ny mason'izao tontolo izao hijery hoe iza ny papa vaovao. Mampahafantarana antsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao moa zany rehefa avy eo rehefa fantatra ny anaran'ilay papa vaovao fa tohizantsika ny fampahalalam-baovao maneho ny fahavonona firenena malagasy frantsay anohy ny fifampiresana mikasika nosy malagasy ny fivoriana faharoa ny vao miera iombona firenena rotonta na commission mixte franco malagasy misana ny Zepars ny 3 jona 2024 izao ao Paris. Manaprofo fa mizotra amin'ny tokony ho izy ny dingana rehetra napetraka anatrarana ny tanjona ny fitohizan'ny fampiresahana vonona i Madagasikara hiatrika ny fionana andatabatra boribory faharoa ao anatin'ny voamera ikambanan'ny Malagasy sy Frantsay mikasika ny nosy Malagasy rehefa mipetraka ny tetiandro mazava hanomanana ny fiatrehana izany. Anisan'ny dingana goavana irsony Madagasikara ny fametrahana ny komite scientifique eo amin'ny sehatra nasionaly andrafitra ny rakevitra entin'ny Madagasikara manohy ny fampiresahana. Fitiavana Doni Ivrasaka. Nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny fanendrena ireo izay andrafitra ny vaomera iombonana na ny commission mixte isolotena Madagasikara ivory any Paris ny 3 jona 2024. Araka ny fanambarana ny arany filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron iroso andatabatra boribory fandroany indray ity voamiera ikambanana ity ny volana jona izao. Fiaonana entina hijerena vahaolana miaraka momba ireo nosy malagasy na Zepars izany fiaonana izany. Olona manana traika efa misehatra maro lafy no safidina manokana andrafitra izany voamiera izany ho ny filan-kevitry ny minisitra. Efa rantsitika ity rafitra farany ambony mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena ity kosa fa ny iray amin'ny praministra sy ny ministra ny raharaham-bahiny no hitarika ny delegaciona malagasy
andeha ho any Parisy. Tsy maintsy misy ny fanomanana goavana atao Madagasikara mialohan'ny andehanana amin'ny fivoriana faharoa. Napetraka ny rindrina lamina sy ny tetiandro hiatrena izany. Efa maty-paika sy mipetrapetraka ireo tetiandro ireo, hoy ny fanazavana azonay. Fantatra fa ny herinandro ny 5 dia isy ny endrika fanantonana zavarananto atao amin'ny masevony Frantsa iresahany ireo lamina tsara ho fantatra sy ny fifamizarana eo amin'ny rotonta. Tafiditra eo anatin'ny tetiandro ihany koa ny fanomanana ny fivoriam-be ny komite siantifika eo amin'ny sehatra nasionaly. Any amin'ny herinandro ny 9 jona kosa ny famaritana miaraka amin'izareo Frantsay ny lahadiniky ny fihaonana andatabatra boribory faharoa sy ny famarana ny Madagasikara ny raki-kevitra entin'ny Madagasikara manohy ny fifampirarahana. Eo ihany koa ny fanapahana ny delegasiona andeha ho any Parisy. Anisan'ny dingana tena goavana amin'izao fiomanana amin'ny fihaonana andatabatra boribory izao ny fametrahana ny komite siantifika amin'ny sehatra nasionaly ivondrona ireo manampahaizana eto Madagasikara izay iantsoroka ny fikarohana sy ny fanangonana ireo ankevitra rehetra amin'ny ansipiriany ilay Madagasikara, andrafetana ny raki-kevitra entin'ny Madagasikara manohy ny fifampirarahana ny komite siantifika amin'ny sehatra nasionaly. Sehatra samihafa araka izany no tsongaina amin'ireo manampahaizana manokana ireo eo ny lafin'ny fiarovana sy ny fiandrianam-pirenena, ny lafin'ny lalàna, ny lafin'ny politika, ara-tontolo iainana, mikasika ny arenan-dranomasina sy arenan'ny kibon'ny tany sy ny maro hafa. Raha dika tsotsotra, ny raki-kevitra entin'ny Madagasikara manohy ny fifampirarahana no toan-kevitra entin'ny Madagasikara mandresy lahatra mandritra ny fifampirarahana. Tsy maintsy mandalo eo fankatoavana io raki-kevitra io ka ny filan-kevitry ny minisitra nanao izany. Maneho ny fahavonona ny firenena rotonta dia Madagasikara sy Frantsa anohy ny fifampiresahana izao fihaonana manaraka izao. Anaporofo izany fa mizotra amin'ny tokony ho izy ny dingana rehetra napetraka anatratrarina ny tanjona hitohizan'ny fifampiresahana. Eo amin'ny lafiny toe-karena napiakarin'ny banky foben'ny Madagasikara ho 20 isanjato ny tahany zana-bola fototra araka ny fanapahan-kevitra niraisin'ny komity misahana ny politika ara-bola eo anivon'ny BFM. Anisan'ny tarika amin'ny fampiakaran'ireo banky tsotra ny tany zana-bola io fampiakarana ny zana-bola fototra io ireo mpahay toe-karena fepetra tsy maintsy noraisina izany ahafahana mifehy ny sondrom-bidi-piainana noho ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana izao. Marobe ireo ambanara toe-karena izay misy fiantraikany ary miatra amin'ny sehatra maro. Ampiana ny fanjifana toy ny findramam-bola sy ny fanotana vola ny fampiakarana ny tany zana-bola fototra nataon'ny banky foben'ny Madagasikara raha ny fanazavana izay tateriny Mamitina Andrimololona eo amin'ny sariny Omekarana Ebjon. Anisan'ny fitaovana iray anatin'ny politika ara-bola ny fandraisana fanapahan-kevitra tahaka izao. Menga amin'ny kajikajy maro ataondreo mpikambana eo anivon'ny komity misahana ny politika ara-bola ny banky foben'ny Madagasikara mifanaraka amin'ireo antota ny samarlafy sy ny zava-misy eo amin'ny lafiny toe-karena no hamaritana ny tahany zana-bola fototra. Ny fahitan'ny banky foben'ny Madagasikara ny fiakaran'ny vidim-pianana izay atahorana mbola hitohy noho ny toe zava-misy maneran-tany no singa fototra namaritana ny fanapahan-kevitra noraisina raha ny fanazavany mpahay toe-karena. Paikady iray ahafahana mampiena ny fanjifany ireo tolotra ara-bola samihafa ny fampiakarana ny tahany zana-bola fototra izay 20 isanjato raha ny fanapahan-kevitra navoaka ny banky foben'ny Madagasikara. Dia manana izy zany ireo instrument ana politique monétaire na manana fitaovana vitsivitsy izy eo ampelantanana zany ahafahany mifehy an'izay fiakara vidim-piainana miopampandray anisan'izay ny taux directeur. Dikan'izay zany raha mampiakatra n'ilay taux directeur zany ny banky foben'ny Madagasikara amin'izay fotoana izay dia mihena ny ataontsika hoe fanotana vola sy ny fitadiavana crédit satria mialafo ny crédit amin'izay fotoana izay miakatra ny taux directeur dia miakatra koa ny reo taux d'intérêt an'ireo banque reo zany amin'izay fotoana izay dia mialafo ny crédit dia lasa tsy mazoto ny olona ny andeha hindram-bola satria mialafo le izy. Ny entreprise moa mazava ho azy lasa mialafo zany lay crédit dia manao calcul izy amin'izay misy fiatraikany izay any amin'ny bénéficeny. Dia ny consommateur tsotra indray zany ohatra hoe andeha mihindrana crédit anao trano, mihindrana crédit hividana tômôbila, mihindrana crédit hividana ordinateur sy ny sisa, dia rehefa hita fa lafo loatra kosa le taux d'intérêt dia memotra kely izy aloha amin'izay fotoana izay. Dikan'izay zany rehefa miakatra zany le taux directeur dia tokony miakatra koa zany ny taux ampiasainy taux d'intérêt an'ireo banque reo dia miena zany ilay asa fanjifana ataon'ny mpanjifa ary miena ihany koa ny asa famokarana ataon'ny entreprise. Pepetra Vonjimaika no niraisy ny banky foben'ny Madagasikara amin'ny fampiakarana ny tahany zana-bola fototra
mila mijery vahaolana lavitrezaka izay mifantoka amin'ny fanarenana ny toe-karena amin'ny ankabeny ny fanjakana araka ny tolo-kevitry ny mpahay toe-karena ahafahana miatrika amin'ny fiovana misy eo amin'ny sehatry ny toe-karena iraisam-pirenena. eo amin'izalafi ny toe-karena izay hatrany tsisy lalàna manitsy ny teti-bola amin'ny taona 2024 mitazona ny lalàna napetraka ny fitondram-panjakana malagasy. Nanamafy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsisy lalàna afantsiny ny teti-bola natolotra ho an'ny taona 2024. Miorina amin'ny famarinan'ny fanatanterahana ny teti-bola ny fanapahan-kevitra amin'ny lafin'ny fidiram-bola sy fandaniana araka ny vinavina tamin'ny lalàna amin'ny feny teti-bola 2024 sy 2024 fanapahan-kevitra niraisana mandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny fitome 2024 sy 2024. Abraham Razavy. Maneho fanajana ny vina voafaritra ao amin'ny lalàna amin'ny fety teti-bola 2024 sy 2024 ny fandaniana sy ny fampidiram-bola ho an'ny taona 2024 sy 2024 hatreto. Mikasika amin'ny fandaniana mamela fanetsina anatin'ny lalàna misy amin'izao fotoana izao toy ny famondrana loharanom-bola latsaky ny 10,100 amin'ny totaly ny lalàna amin'ny feny teti-bola 2024 sy 2024 izay manome fahefana amin'ny fanitsina tsy ilana lalàna manitsy ny teti-bola na ny loi de finance rectificative. Voarakitra anatin'ny lalàna amin'ny feny teti-bola 2024 sy 2024 ihany koa ny vola avy any ivelany toy ny famatsiam-bola avy amin'ny facilité élargie de crédit na ny FEC, ny fonds pour la résilience et la durabilité ary ny fanohanana ara-bola mivantana. Raha toa ka latsaky ny 100 amin'ny fidiram-bola manontolo ny vola miditra tsy ampoizina dia azo avoaka amin'ny alalan'ny didim-panjakana mialoha izany tsy ilana fanitsina. Nandritra ny fanombanana faharoa nataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI dia manamarina ny fitomina ara-toe-karena eto Madagasikara ary nanamafy fa tsy misy antony ilana manokana famolavolana ny LFR amin'ny taona 2024 sy 2024 ity. Nambara ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ihany koa fa mifanaraka amin'ny fitantanana mahay mandanjalanja sy fanarahana ny fifanarahana iraisam-pirenena ny fanapahan-kevitra tsy hanolotra ny loi de finance rectificative. Ity fomba fiasa ity izay mikendry ny anamafisana ny fitokisan'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny sehatra ara-bola sy hitazonana ny fitoniana ara-toe-karena eto amin'ny firenena. Fanina soketana no atao amin'ny mpandraraha malagasy nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy izany nambarany solombavambahoaka voafidy tao Manoro Rakotosan Hubert na Isalo. Mpandraraha mpampiasa malagasy misy 10 alina ny tenany kanefa dia enjehina amin'ny tsy ara-drary noho izy. Raha resaka fandraisana ny tanana mpiasa-panjakana ho ity solombavambahoaka ity dia ny hopitaly tsy miankina no manana fitaovana raitra ka entina anampiana ny mpiasa-panjakana aza no ataony. Nambarany Rakotosan Hubert na Isalo. Fanazavana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Abraham Razafy sy Afidy Rakotomanala. Fanendrikendrehana no nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy tamin'ny mpandraraha malagasy iray noho ny fianarana anaty horonan-tsary hoy ny solombavambahoaka ny Manoro Rakotosan Hubert na Isalo. Miaro ny androm-panjakana no ataon'ny mpitandro filaminana ka tsy tafiditra anatin'ny fanombanam-panjakana araka ny nambara izany. Makasika le fagnenjehana hoe tsy nisy coup d'état tamin'ity firenena zay hoe voatonontonona moa ny agnaran'olo maventy teto PDG ny anso ny tafiky dia so de affirmation gratuite zany fa ny ndraikendrehany zany igny moa efa namaly sahady ny ministre Foloalindray fa tsy marina zany ary amafisina eto fa ny mpitandro filaminana dia mitandro ny filaminana mandrakariva miaro ny fitondram-panjakana. Raha ohatra ka mijery an'izay tokoa sika dia raha tena ka hoe ny mpitandro filaminana ka tafiditra agnatin'ny velam-pandaka zay dia efa nirodana mbarakaly ty firenena ty satria misy ny manifestation zay atao eny an-kianja dia ny mpitandro filaminana no miaro an'izany. Manoloana an'izany dia hatreto dia tsy miaraka amin'izany fanongana mpanjakana zany na ny tafika na ny PDG. Misy ny lonolony amin'ny mpandraraha malagasy kanefa ity resahana ity dia mampiasa malagasy miisa 10 alina hoy izy. Momba ny resaka fandraisana tanana ny mpiasa-panjakana dia fanampina no atao satria ny hopitaly tsy miankina no manana ny fitaovana raitra raha oharina amin'ny hopitaly-panjakana. Enjehina koa izy hoe tsy mahazo mivoaka makany andafy fa tsy maintsy mandalo amin'ny hopitaly ilafy. Zay anisany hoe hopitaly zay ahafahany
no afahany misabo ny gasy rehetra zao ny zava-misy tsy azosika adonoina zany ny hôpitaly privé eto Madagasikara de ny hôpitaly privé no farany tsara manana fitaovana raitra indrindra eto amintsika teto ary ny ankamaroansika mpiasa mpanjakana thady isika de manana moyen de mazana de mandeha misabotegna amin'ny hôpitaly privé fa ny prise en charge matetika dia ataony hôpitaly mpanjakana nefa tsy mahafatra-po ansika le izy ka isorana azy zany ny hôpitaly ilafy zay mandreba prise en charge ho an'ny fanjakana zay anisan'ny hoe magnamevagna sy magnampy ny fitondram-panjakana iregny ndraiky no enjehiny ka amon'olona ho isika ataoko diso zany ny tena marina dia io vola io prise en charge io tsy azo androany de androany fa ela io vao azo efa hita ny vokadratsy krizy eto amin'ny firenena hoe ty solo-mafambahoaka ity ka tsy tokony entina any amin'ny fanakorontanana ny vahoaka amitoy ny fanehoan-kevitra manoloana ny tafatafa nataon'ny Flora Joel tamin'ny mpanao gazety ny alahady lasa teo anisan'ny niteraka fanehoan-kevitra maro na tamin'ny mpanohitra na tamin'ny mpanohana ny fitondrana ny filazany fa ny saina no hitondrana ny firenena nylazany filohan'ny mpanohitra fa tsy menatra amin'ny fananany ozatra itsakilany rehefa amin'ny tany izany famalin'ny mpanohitra izany hoy talen'ny sirasiran'ny fiadinan'ny republika ny filohan'ny Virapain Group de efa ela nanambara fa ny Flora Joel no efa nametraka ny fitsinjaram-pahefana fanampanazavana miaraka amin'ny Abraham Razafy fitrandrana ataon'ny Bastoliara mitondran'ny Flora Joel fanehoan-kevitra nylazany fa avy any atsimo no iangan'ny ny fampandrosoana Madagasikara mpanao politika vitsy anefa ny manohitra izany ho izy atsimo zany zao no iangy ny fampandrosoana eto Madagasikara ary mampalahelo tsy nivahoaka any atsimo any tsy te handroso e tsy nivahoaka any atsimo tsy te handroso fa ny mpanao politika azo isana amin'ny ratsan-tanana mba tsy teny amina hoe ray no miezaka misakana amin'ny fampandrosoana any atsimo sy eto Madagasikara natao ihany ny tsy teny fa tsy maintsy teneny zany zavatra zany za tsy mba mamaly botana fa za miteny aminareo tsy niozatra no entina mampandroso ny firenena fa ny saina namaly fanehoan-kevitra io ny filohan'ny mpanohitra avy amin'ny anteny miram-pirenena ary nilaza fa tsy pelaka na sarim-bavy fa reharehany ny fananana ozatra namaly indray ny taliany serasera amin'ny fiadidinan'ny republika ary nilaza tao amin'ny pejy facebookny fa mirehefarehefa tanteraka ny fanoherana eto Madagasikara mivona ny fanehoan-kevitra tsy misy fotoatiny sy argument fa indrindra tsy misy fanajana filoam-pirenena ve dia hopaina sy tevadevana toy izao ho an'ny filohany antoko Virapain Group dia efa nanambara efa ela fa ny fitondrana taliany Flora Joel ny fanantenana amin'ny fitsinjaram-pahefana 17 taona nanao politiky tsy mitovy amin'ny sasany vao 20 taona dia efa mieritreritra ilatsaka filoham-pirenena ahoana moa na andresenao ny président Rajoel Virapain Ramamontroza tsy resinao teo ambony tatami mitondra ankehitriny no efa nametraka izany décentralisation zany ary président Rajoel no fanantenana amin'izany décentralisation zany lasana moa ny fahatongavany Flora Joel any atsimo araka ny fanambarany amin'ny lafiny politika trany lasa fankalana olona manokana no ataon'ny mpanohitra rehefa maneho hevitra fa tsy mitondra vahaolana amin'ny fampandrosoana firenena hoy ireo ontsotra sendra ny mpanao gazety androany tokony hipetraka trany ihany koa ny fifanajana amin'ny fanehoan-kevitra fa tsy tokony mametaveta olona tsy ny fanehoana hevitra botolo no hitiavan'ny vahoaka ny mpanao politika fa ny fahaiza maneho izany anaty famendrena hoy ireo ontsotra naram-baovao arahana anontaniana mahakasika ny fanehoan-kevitry ny lehibe ny mpanohitra namaly ny tafa mivantana izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady lasa teo fanazavana very asina tanteraka ny fomba fanoherana ankehitriny eto Madagasikara hatramin'izay nisy hatrany ny mpanohitra fitondrana saingy amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny fanajana hatrany no nisy tsy ny fanevatevana no itiavan'ny olona na anarahan'ny olona mpanao politika fa vao mainka azy
matesitra ny vahoaka ary mampiariary fa tsy mananevitra koatra ny fankalana botolo any mpanao politika manao izany hoy ireo olon-tsotra raha nanontaniana momba ny fanehoan-kevitry ny lehiben'ny mpanohatra ao amin'ny anteny mera-pirenena izay namaly ny tafa nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny alahady lasa teo. Lasa fanenjehana tsy ara-darina ilay izy ary hita mihitsy fa dia lasa fanenjehana olo-tokana fa tsy mikasika mihitsy ny fampandrosoana zany ny tokony ho ataon'ny mpanohitra ary araky ny hevitra dia izao ny tokony ho ataon'ny mpanohitra rehefa tsy lany teo amin'ny fifidianana teo aloha ianao dia mampiseho zavatra ngeza be ataonao ampisehoana fa mahavita azy ianao raha ianao no eo. Tsy mahagaga araka izany raha malemy mpanohatra ankehitriny noho izy ireo tsy mitondra fanehoan-kevitra mampandroso fa hevitra tsy fanajana sy feno fankalana olona no atao hoy hatrany ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazety androany. Tsy mety ary diva maitsa mampakivy amin'ny mpanohatra ireny mampakivy an'ireo mpanohatra izay miaraka aminy fomba fetina amin'ny toetra lasa mirehefarehefa amin'ny tany le fanoherana Madagasikara fa tsy arak'ilay hoe fanoherana amin'ny tokony ho izy tsony lasa resaka mitady hiditra vie privé amin'ny filoha zany raha fahitana anazy lasa tsy mety ilay izy tsy mety aminay le fomba entina manohatra eto Madagasikara. Farampitso Zuma Sivimeno ifanome fotoana amin'ny de lava ny test amin'ny hôtel 5 étoiles Ivato ny vahiny asaina sy ny jeune cadre d'Antala etsika iray izay entina anaovana asa sosialy ho an'ny district Antala noho ny fahatsapana fa ilaina ny mifanampy amin'ny samy zanaka Antala hoy Ejonary Niapid mpandrindra ny fikambanana betsaka isika vahiny asaina amin'ny niretsika ity izay efa isana sady noho ny famoahana ny etsika rampitso tonga maro ihany koa ny zanaka Antala manana toerana goavana eto amin'ny firenena sy ireo lolona manana ihany koa manasantsika rehetra araka izany ho tonga maro amin'ny soirée de la Vanille eny amin'ny hôtel 5 étoiles Ivato manomboka amin'ny 7 arivo izay ho hafanay ny Jojoby Zora Barjon. Ny jeune cadre d'Antala moa mitindray mitoraka tia somary niala le lafiny le mazatra amin'ny hetsika fataonay isan-taogno fa ny fototra bebe kokoa amin'ny fagnatsaragna ny tampon-tanàgnany Antala zany hoe zany aménagement urbain zany tegna imasoany amin'ity dieny fagnanaovana regny panneau de signalisation regny isaky ny sapagnandalagna regny passage piéton regny eraky ny tampon-tanàgnany Antala zay zany ny tegna tanjonay amin'naovana ty hetsika Nuit de la Vanille première édition ty mba hahafanay magnampy amizay ary eto moa dia efa misaotra betsaka mialoha anareo jiaby mpiara-miombonantoko anareo nagnampy zay tsy ho voatanisako eto fa ho tonga an'Antala ny fagnampiana jiaby ndesinandre ny fagnampiana jiaby nataonandre ho an-tanàgnany Antala ary rehefa ho tonga Antala andreo andra raiky agny dia ho hitanareo agny sapagnandalagna ny fagnampiana jiaby nataonandre ho an'ny jeune cadre d'Antala. Ny jeune cadre d'Antala moa dia tsy mialonjafy misokatra amin'ny karazan'olo jiaby amin'ny sarangan'olo jiaby zay vogno hiara hiasa aminay indrindra izy koa fa fampandrosoagna ny koragniny dia vogno zay jeune cadre ary misokatra amin'ny varavara ny teny filamatry ny fikambanana lasy teo moa ny firalahiagna ny fifagnampiagna sy ny firaisankina koa mandray zay olo jiaby tsara sitrapo vogno ampandroso indrindra fa ny faritra Sava ny districtny Antala dia mandray an-tagnandroa zay jeune cadre d'Antala. Raha ampitso araka izany ny fotoana miaraka amin'ny jeune cadre d'Antala amin'ny soirée de la Vanille eny amin'ny hôtel 5 étoiles Ivato raha ampitso manomboka amin'ny 7 arivo. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao ary izao ny resabe. Ny pejy feon'ny demokrasia mampafantatra kely ny vokabary ho an'ny district Ambatondrazaka amin'ity taona ity. Hiakatra ny vokabary aty aloatra fa raha ho an'ny ato amin'ny district Ambatondrazaka atapany avaratra de kely zany amin'ity taona ity satria tena maivana ny vokatra noho ny tsy fampin'ny rano sy ny rotsakorana. Mampalahelo fa betsaka ireo vary matin'ny haitany ka lasa milolo fotsiny fa tsy namoa ireo zay namoa indray dia saika manakofa ny akamarony. Misy ihany koa anefa ireo tany zay tsy vita mihitsy fa tiantoka tanteraka araka izany ny an'ireo tantsaha sasany amin'ity taona ity koa manaitra ny sain'ireo tompon'andraikitra izy ireo mba anamboatra sy hitondra fanatsarana ireo digy sy fotodrafitrasa mamatsy rano fa ho faty ny tantsaha raha mitoy izao tsy fampin'ny rano sy ny rotsakorana izao amin'ny taopambolena manaraka.
Ny pejy Patrick Raharman na mampafantatra Russie tonga any antoerana Xi Jinping filoham-pirenena solon-tena pirenena 20 no andrasana raha mpitso 7 Mey 2024 ankalazan'ny Rosianina nefa 20 taona nandresena ny fanjakana Almanina notarian'ny Hitler. Tonga ny Alarobia 7 Mey ny filoha sinoa Xi Jinping amita fitsidiam-panjakana 3 andro. Efa tonga ihany koa i Lula de Silva filoha breziliana. Misy miaramila sinoa andray anjara amin'ny matso lehibe ho karakarain'ny Russie. Nilaza moa Vladimir Poutine na filoha Rosianina fa atsahatra 3 andro ny daroka any Ukraine fa namalibota ny Volodymyr Zelensky filoha Ukrainiana fa tsy miantoka izay mety azo ireo vahiny anatrika izao matso fanafenana ny fomba ratsy mpananobohatra ataon'ny Rosianina zao. Ny pejy manja foana mampafantatra feno 240 taonan'io i Lalatiny mpanakanto malagasy. Choisi pour y répondre. Voici l'annonce. Ilay papa vaovao ary leo jerentsika rehetra ny mahakasika izay. Araka ny nanaratsika azy teo ary dia ny cardinal Robert Francis Prévost izay 27 taona avy any États-Unis no voafidy ho papa ataorin'ny conclave izay nataon'ireo cardinaly tao Vatican ary dia iny niseho vahoaka iny moa zany ny papa anarana nofidiny ny Léon XIV. Araka izany dia ny papa Léon XIV no nandimby ny papa François eo amin'ny fitantanana indray ny Église Katolika Romanina maneran-tany teo arahantsika mendalana eto moa zany ny fizotry ny fandaharam-potoana rehetra aorian'izao fahafantarana ny papa vaovao izao ny papa Léon XIV araka izany vaovao lehibe ho an'ny fiangonana katolika maneran-tany ihany koa ary dia iverenantsika hatrany moa izay fahafantarana sy fisehoan'ny papa vaovao izay. Narahantsika teo moa zany fa dia ny papa Léon XIV no andimby ny papa François indray eo amin'ny fitantanana ny Église Katolika Romanina maneran-tany voalohany teo amin'ny tantaran'ny Église Katolika Romanina maneran-tany no avy ao États-Unis izany hoe Amerikanina ny papa vaovao izay tantara vaovao iainan'ny Église Katolika Romanina maneran-tany ny fahalaniny papa vaovao Léon XIV. Otritsika hatrany ary ny fampahalalam-baovao tonga manokana nanotrona ny fankalazana ny 10 taona ny fandarana dondresaka ny 3 Mey lasa teo ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranty Donany araba manokana ny flotale generaly ihany koa ny tenany tamin'ny natotosana izany lokon'ny fahafahana ny lokomena ho izy toy ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Abraham Rasafy. Nanao ny sidina manokana avy any Morondava iaran-kalaza ny 10 taona ny fandarana dondresaka ministra ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranty Donany nanokatra tamin'ny fomba ofisialy lanonana ary nanao ny kabary ofisialy. Nanira izany nitondra ny fiarabana ny fandaharana sy ny fiarabana ny flotale generaly ny TV+ Madagasikara. Eto dia miarahaba ny dondresaka tratry ny 10 taona. Mirary ny dondresaka hatratra indray ary mitsodrano anareo aleo alasana havita indray ny 10 taona ho avy. Misy ray aman-dreny ara-panahy zay moa miteny hoe raha 10 taona ny ainana dia mangatah indray ny 10 taona ho avy fa tsy araky ny tenin'ny senateur tahina hoe 10 taona irina ny 10 taona
irina ny volotona ho avy ary engane ianareo atateraka hatrany ny adidy masina amin'ny fampitana hafatra. Ny asa fanaovan-gazety sy ny dondresaka izay mifandray moa izy io satria misy sujet d'actualité resanao, misy fanadiadiana ao anatiny ao, misy lohahevitra miavaka ao anatiny ao dia izy ireo no nampita izay dia ny irina sy ny angatahana dia nohizanareo an'izany asa masina zany. Nampatsiahivy ny famalalaka ny faneho-kevitra sy ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ny loko mena ho an'ny fandaharana ihany koa dia mitory izany fahafahana izany. Mbola ny atompo ihany koa no miresaka raha mijery ny akanjontsika izao, ny akanjo mena. Ny loko mena dia lokon'ny fahafahana. Zany hoe tao anatin'ity fandaharana dondresaka ity ihany koa na ahafahana na nanaporofo ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety, ny fahalalan'ny miteny ary ny porofiny zany tamin'ny loko mena izay lokon'ny fahafahana. Midika izany fa ny dondresaka folo taona dia nahitantsika hafatra maro, hafatra ny fihavanana, hafatra ny fanajana ny sotoavina izay ao anatiny ihany koa hoe nahitantsika ary teny malagasy ranoray, zany hoe ny kolotsaina ihany koa tena ampiroboroboany ity fandaharana ity. Ny fety aman-danona nantontsaina ny Telme teny amin'ny Hôtel International du Vato dia averintsika rana amin'ny alahady amin'ny fitoro sasan'ny ariva, heverina kosa ny adihevitra ny alahady 12 Mey 2024. Dia hoarantsika izao ireo vaovao tapatapany. Tsy narenetsana fanafina mitambasy loatra teto Tomasina Tatoato noho ny ezaka nataony mpitandro ny filaminany. Anisan'izany eo anivon'ny polis-pirenena izay tarehiny commissaire Kotovao Jean Christian talepatra ny filaminam-bahoaka Antsinanana. Nahitana andiana zatovy seka ikasa no asa ratsy anefa tao ambolo madinika amin'ny bazary Morondolo. Ny omaly alina 7 Mey tokony tamin'ny 1 ora alina. Araka ny loranom-baovao nomeny olon-tsotra ho an'ny polis-pirenena tao amin'ny ihira. Miisa 5 ireo jolano seka anao asa ratsy tamin'ny fatry ny ambolo madinika sy mandidina iny izy ireo. Tonga ara-potoana teny amin'ny toerana izay nisy azy ireo ny polisy. Vantany vao nahita ireo polisy anefa ireo jola dia nisy nandositra sy namaly avy hatrany ka voatery nitifitra ny polisy. Vokany maty voatifitra avokoa izy 5 lahy, ny 3 maty teny amin'ny toerana trangany fitifirana fa ny 2 kosa maty teny an-dalana rehefa saika ho any amin'ny hôpitaly. Malaza amin'ny asa ratsy maro izy ireo toy ny fanendahana sy fitsondromana antsy ary famakina trano amin'ny alina eto Tomasina. Anisan'izany ireo toerana manodidina ny bazary Tranomay Ankeriry sy ambolo madinika iny raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polis-pirenena eto Tomasina. Mbola namany Lebaba sy Jailan ary B13 izay malaza ratsy amin'ny asan-jola eto Tomasina izy 5 lahy maty voatifitra ireo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polis-pirenena trany. Manao antsoavo amin'ny vahoaka eto Tomasina mba hanome vaovao sy antsoaingana ny mpitandro ny filaminany ny talepatra ny filaminam-bahoaka eto Tomasina rehefa misy zavatra mampiahiahy mba famongorona tanteraka ny mpanao ratsy eto Tomasina. Mbola nitoy ny andro mangatsika miendrika volonandro ny atririnina ho an'ny teto Andrenivohitra. Mitafy mafana avokoa izay rehetra atazana eny an-dalambe rehetra endry. Efa nanomboka ny talata lasa teo ity andro mangatsika miendrika toetrandro ny atririnina ity. Nambaran'ny mpitsabo fa ilaina ny fitandremana ara-pahasalamana ho fiarovana ny tsy ho voan'ny aretina ao anatin'izao vanim-potoana tena mangatsika be izao. Ankoatra ireo fitandremana ara-pahasalamana maro no tsindrin'ny mpitsabo manokana ny fihinanan'ireo sakafo mampiakatra ny hery fiarovana. Tena fa mangatsika mihitsy izao tena amin'ny alina zany tena fa mamely firy mihitsy tokony zany aloha miomana foana amin'ny akanjo mafana. Tsy ahevina fa ny akanjo anatin'ny indrindra manolokoditra tokony amin'ny kotona milandy azy foana. Faharoa ilaina foana amin'ny mampiasa vatana mba hiteraka hafanana. Dia ny sakafo amin'ny hafanana sy amin'ny hery izay tokony somary ampitomboina bebe koa amin'ny sakafo rehetra amin'izao andro mangatsika izao dia ny glucide. Inona moa zany?
ny vary ny anikotrana reny mofo vita amin'ny lafarina reny dia tsy ivona fanandreny ny andro mangatsika dia somary malaindaintsika misotro rano fa ny rano ilaina foana na amin'ny andro mafana na amin'ny andro mangatsika eo amin'ny 2 litatra eo zany ny ohatsika malagasy meo amin'ny 10 kilao eo fa manatombo zay raha manatombo ny lanja fa miheny zay raha mihena ny lanja dia ny rano ampankotrahana foana daholo ny rano rehetra zay vao sotroina. Mitony fankalazana ny herinandro iraisam-pirenen'ny infirmiera sy ny mpapivelona any amin'ny faritry Boendy. Misy 50 ireo misitraka ny tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana tanterahan'ireo mpapivelona sy infirmiera amin'ny herinandro maneran-tany ny fahasalamana ho an'ny fokontany Tsinjorano, commune Manerinerina, SDSP Ambatoboendy. Nanotrona izany ny mi Ambatoboendy, ny ben'ny tanàna Ambatoboendy, ny filohan'ny fokontany Tsinjorano, ny Sojabe teo an-tanàna. Tsy natao hotompona ny mpapivelona sy ny infirmiera fa natao anompo ho ny filohan'ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara na ny Econim. Vao makasika ny fandriam-pahalemana rongony zato gony trateky ny tandro filaminana omaly tao amin'ny distrikany Betroka manomboka ravatsikelikely ny tambazotran'ireo mpamboly zava-mahadomelona amin'ny distrikany Betroka hoy ny sombavahoaka Nicolas Randrianasolo noho ny ezaky n'ireo mpitandro ny filaminana ankoatra ny ady amin'ny zava-mahadomelona ny antso ny mpitandro ny filaminana hijery akaiky ny ady amin'ny asandahalo ity olo mbo afidy ity fitiavana Donisy Ivrasata no mitaritra an'izay. Malaza ratsy amin'ny fambolena sy ny fivarotana ny rongony ny distrikany Betroka hoy ny olom-boafidy ao an-toerana efa nandefa fitarainana maro teny amin'ny mpitandro ny filaminana ny solombavam-bahoaka nitorika ny zava-misy saingy tsy nahitambokany izany teo aloha. Zany dia malaza ino zany Betroka hoe misy alana rongony dia manao zany tsy tratra foana zany fa misy mpitandro filaminana zany eo. Le problème io zany atr'izay dia misy réseau izy io, misy le olona zay tena misy tabazotra be tena patro be zany miarana olona reo. Zay lehibe ny zandaro na lehibe ny commandant brigade eo Betroka zany rehefa tonga eo dia vidindreo vola dia sy miboaka le zavatra zay. Fa tamin'izay mitondraka ty zany ny commandant brigade ny Betroka vaovao, commandant compagnie Betroka vaovao. Dia efa nisy zany le olona zany namonjy ny olona reo dia sy nandray vola zany commandant compagnie sy commandant brigade fa hoe satria zay raha commandant gendarmerie andreo. Tsapaoniova ny ady amin'ny famokarana, fitaterana sy fanapariana ny zava-mahadomelona taoriany fanovam-pitantana teo anivy ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana hoetrany ny sombavahoaka ny Betroka. Ny sesesy ny fahatratrarana ireo zava-mahadomelona miverina ny fatokisany vahoaka ny mpitandro ny filaminana hoy ny fanazavana andalina ihany koa ny famongorana amin'ny fomba mahomby ny asandahalo. Zany etoa izy farokany commandant compagnie sy commandant brigade ny Betroka satria nagnaraka ny instruction lehibe izy satria zay teny commandant gendarmerie taminazy zay vao namonjy poste hoe mahita résultat andreo amin'ny resaka rongony ty na resaka halatromby ty tsy malaza loatra hoe fahoana loatra Betroka ty dia sy lamina omaly zao tratra koa rongony zato gony tao amin'ny commune Nivahona. Commune Nivahona zany la fokotany matalaky zay rongony 100 gony koa tratra. Atoato anao miteny aminao zany fa atoato ireo mpanao fiaranao io dia miaro be koa mitratra satria efa zay zany dilanay zany miaraka amin'ny groupement faritra Anosy sy ny commandant compagnie Betroka vaovao dia tena hoe sy misy fongorona zany ny olona manao asarasy amin'izany mikasikaresaka hoe fangalanan'omby zany satria misy mpanao erakelina omby na manao bona marina omby reo misy kombakoma reo dahalo reo. Lafa mifanatanjahantena mangataka ny anaovana ny lalao ao Ambatondrazaka ireo kluba mpanohana ny AS Fanalamanga ao anatin'ilay dingana manaraka fifaninanana PFL mila raina ny fitsipiky ny fifaninanana ary tombony ho an'ireo petit baolina kitra ny amin'ny faritra ny fahitana ny traikefan'ireo efa matianina. Fanazavana hoentin'ny Centre Diamondra TV+ Ambatondrazaka. Taoriany fanambarana ofisialy tao anaty tambazotra tserasera nataon'ny Pro League milaza fa atao Antananarivo avokoa ny lalao mandroso sy miverina noho ny antony tsy azo anoarana ary noho ny fahabetsahany lalao mandeha dia nanao fangatana mba hisiany lalao aty Ambatondrazaka ny mpanohana ny ekipa AS Fanalamanga na ny club des supporters AS Fanalamanga. Tafiakatra amin'ny dingana ampaefadala ny AS Fanalamanga solitena loatra mangoro koa rariny raha aty Ambatondrazaka ny lalao miverina izay ataony 24 Mei ho avy izao. Mangataka izay ho an'Andriamato ministra, président ny fédération malagasy ny baolina kitra, ny président CFM
izahay club de supporter dia mangataka ny anaovana ny match retour atya aloatra Ambatondrazaka no ny antony tahaka zao satria mampidi-bola ho an'ny club ny fisiny match retour aty ary ihany koa manome lesina ho an'ireo tanora aty amin'ny faritra dia ny manaraka izany isan'ny mitondra misy lanjagoavana eo amin'ny fampandrosoana ny commune Ambatondrazaka izay fisiny match aty Ambatondrazaka zay dia eo ihany izay club ny supporter ihany koa izay vonona tanteraka anity izy hiatrika sy anohana ny ekipanay Fanalamanga amin'ny match retour zay ho avy eo. Ambarandreo mpanohana ihany fa ilain'ny mpity baolina kitra tia loatra mangory ny mahita ny traikefan'ireo mpilalao matianina ary mbola tombontsoa ho an'ny tanàna Ambatondrazaka ihany koa izany. Tombontsoa lehibe ho an'ireto tanora mpilalao anay reto mahita ny traikefa an'ireo professionnel anay ireo. Ny fangatahana fotsiny zany dia ny règlement de compétition ny arahany vao nanomboka baolina efa nizaran'ny règlement de compétition ka noho izany aloha les règlement de compétition tokony ho arahana. Miantso fandiniana lalina ary manantena ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitry isan'ambaratongany izy ireo mba hisiany fanaran-dalàna sy hanome lanja ny baolina kitra. Fananatanteraka fivoriana ireo ekipan'ny Madagosta ny fafito May lasa teo niaraka amin'ireo mpanakanto urbaine malaza no amafisina taony iseho goavana izay ho karakaraina ny Madagosta Show izay ho totosaina amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny Alahady 1 May 2024 ho avy izao samy mandre mahefa tsoro mahefa. Ertaona be izao no nikarakarana ity hetsika goavambe ity izay atao hoe Madagosta Show. 20 mahery ireo mpanakanto urbaine izay anafana ny hetsika indrindra moa fa ireo avy any amin'ny faritra. Jeje va hitanareo fa reo daholo zay reo mba sy vorakoraka kely aloha ya dia efa akaiky fotoana amin'ny lahady fotoana le 11 May io irahana amin'ireo artiste Madagosta Show io ao amin'ny Palais de Sport manomboka amin'iray ora tolakandro PDP ny zavatra niseho tsy ho tantaraika eto fa ao nareo mahita le hoe inona le nomana matona maro zay na nomana an'ity efa ray taona zay siry tonga dia manafarana daholo ny ao tonga dia efa ivain-kony ao aviatsika zay mankafy urbane jiaby hitantsika amin'ny affichage ary maro mpankafy aby donc atsika jiaby miaraka ao mety mirehitry afo Palais des Sports io. Yes I lahety represent Madagosta family fa elany homankomana fa elany kotsakotsana miavia maro fa ao tsika hita raha maresaka hita raha mafana amizay tianao iabiaby amin'ny filiny mitapy abiaby DJ daholo nitondranareo taloha zao zay vadika tendrena daholo hatramin'ny rapy ary eo nao koa vohitan'izany hoe rapy tendrena zany misy artiste eraky ny province anakenina eo eraky ny faritany anakenina ny iaraka ifandrimbona sainina eo. Azo dina meloany amin'ny masina koron-drano sy soraka ny tapakila misy fivarotana avokoa ireo fidirana efatra amin'ny andro ny fampisehoana ao amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Tonga avy amin'ilay daholo amin'io amin'io raha hijerijery resaka vazaha kely revirevy vazaha kely nao amin'io ohatrany hoe any an-dafy zany tsika rehetrarehetra reo efa any amin'ny masina moa zany bie dia ho masina neny fahatongavanao zany amin'io satria andro koa moa alahady amin'io tomboka amin'ray ny ao première partie izay irahana amin'ity DJ anankiray nafarana avy any ivelany ity DJ Snappy ty lerety amin'ny folo ora maraina zay rehetrarehetra reo dia efa ao daholo grand complet ny ao fa tsy misy US mamarasta mirina misy tegna trovavy avy eo avy eo trovavy dia mitongava marobe na dijery anareny fotsiny arany fa tsy mijeran'ireo tapitra le fanaovanay an'izay fa anao général sisy zay io efa vitanay daholo mise au point rehetrarehetra allo mahita toy izay tantaraina fa démonstration io démonstration yaya Madagosta. Dimy taona nijoroana izao ny orinasa ikorana immobilier izany mampiavaka azy ireo ny fivarotana tany sy fikarakarana taratasy tany. Mikarakara vente flash moa izy ireo amin'ity taona ity fanazavana. Dimy taona zay no nijoroan'ny orinasa ikorana immobilier ety amin'ny centre commercial Santilo Anosy Andrefana no misy mibirao anay. Tao anatin'izay dimy taona nijoroan'ny orinasa izay dia ny fivarotana tany sy ny fanampiana ny mpiarabelona amin'ny fikarakarana ny taratasy tany no tena fatoanay. Amin'ny sabotsy ho avy izao izahay dia mikarakara vente flash ho an'ny site de lotissement eo Alakamisy Fenoarivo. Vente flash miavaka indrindra satria dia mienatra amin'ny atsasapito be izao ny vidin'ny tany. Aza dino fa offre titre en main hatrany ato amin'ny ikorana izany hoe
efa tafiditra ao anatin'ny vidin'ny tany avokoa ny fikarakarana ny taratasy ny tany rehetra mandra-pahatonga ny titra eo ampelantananao izay misoratra amin'ny anaranao. Ny sabotsy 5 no fisitrahana an'izany vente flash izany. Ny tany eo Alakamisy feno arivo moa dia 7 minitra monja miala ny lalam-pirenena voalohany ary efa manana akse avokoa ny loto tsirairay no sady manana vue panoramika mahita ny rovan'Antananarivo ihany koa. Manomboka amin'ny 300 mètres carrés ny refin'ny tany ary 15 millions d'ariary monja ny vidiny. Izany hoe sady ahazo tany ianao no ahazo titre foncier. Efa maro ireo nanome fahatokisana ny orinasa ka naka ny anjarany tamin'ny site de lotissement eny Alakamisy feno arivo io. Ary marihana moa fa ny visite organisée dia gratuit hatrany. Izany hoe efa misy ny fiara ny karakarain'ny orinasa hitondra izay rehetra anatrika an'izany. Koa manasa-nareo izay ho tonga maro amin'ny fotoana io. Afaka misoratra anarana amin'ny lalana misoratra eo ambany ianao na ihany koa afaka tonga mivantana ety amin'ny centre commercial Santilo Anosato Andrefana amin'ny 10 maraina fiaingantsika amin'ny sabotsy 10 eo afizao io. Tiana tsindrina aminareo fa ny mikarakara taratasy tany no tena talentan'ny korana fa tsy mivarotra tany ihany. Koa ho anao izay manana fahasahiranana amin'ny resaka fotoana dia aza misalasala manantona anay fa afaka manampy anao amin'ny fikarakarana ny taratasy ny taninao izahay. Aza tianao ary fotoanantsika ny sabotsy 10 eo afizao amin'ny visite organisé an'ilay vente flash amin'ny 10 maraina ny fiaingantsika ety amin'ny centre commercial Santilo Anosato Andrefana ihany. Dia ho arahantsika ary zao ny avombolana. Toy izao indray ny foambolana ianarantsika amin'ity androany ity. Foizina no hoe foizina dia azokajiana ho mpamary toetra ilazana olona saripo zany hoe mora tezitra na kizitina. Raha amin'ny fiteny frantsay dia ny hoe irritable na koa hoe coléreux no mitovy hevitra aminy. Foambolana azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Mila tonony rehefa miresaka aminy fa mora foizina izy ka sao anahirana. Hitantsika ihany koa foambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Aza dia foizina loatra fa sao sanatria azo aretina eo ianao. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'izay ty voambolana hoe foizina ity araka ny tokony ampiasana azy rehefa miteny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Dia ho arahantsika ary zao ny eo ara hoe Orange eo anilanao. Nolotra ao anao. Moteur. Action. Lale irtsika. Le zakatina ihany be misy le misy le zakatina le hoe toerana misy nini hainao iny tsy dia tena haiko tsara leo amin'le izy sa ataoko foana atao fotsiny any zay ataoko tsara atao miaka tsara tiako be zany basa espèce zoko fa tena milay toerana ina de lahy daholo ka tsotra kely izay mitambina tsaindray fa izy zoky mbola nitorona igny zao le mihira eny ka mba tiako angely le hira sady tampy sady anao tsy manana fomba mihitsy maninareta raha vela mihira aloha ny olona fa rehefa toronareo rehefa be dia mihirinareo ka mba de eny vo eo ange zany eny efa matoa misy namboarina hoe partout le izy de aloha mahafanaja matona sy nanao reny table reny rehefa avy eo enao miakatreto indray manao talentanao fa aloha zay mba hira sady mba hira ouverture anay ve de gafigafinareo sady afaka velonao reny nge zany rehefa ataontsika somary rokaroka zao eny efa rehefa avy eo torinao de kenina masikata eny e fantatra efa kenina masikata fa alova rehefa avy eo aloha zay mba hira fa za manetanetaneto fotsiny a ke mba aza migafigafotona rehefa tsy mba be reny nge zafady raha tiaka daholo maheno an'le izy toerana iray zay tsotra kely izay nambiraika tsarony ray
marina mihitsy manindra raha mba miandro tatana dia da naloranga mipetraka azoko tena za maina-tsy fa za misy aretim-po dia vao maino azy zay dia ohatra ny tampity be tapoka dia tonga ety ambony izy dia aloanareo ary zany aloha nindoanao aza manao azamba atao hoe fa zangy tsy anaovako anzaingy zany tsisy vavy ariraniko dia mba ito dia miaraka ety tsika dia mavadiko koa raha tianao kotiana fa tsy manina raha mitsotra sy ataoko inona koa io mba hoe miarindramiko izy mba manapeo e salolo zay ala dia ataovy eo ny lahy averiko zay zay to peo ana vehivavy sy lehilahy daholo sisy idiranay taonay peo avereny lesy zay menavoly lahy avy eo mba hisorohana ny korontana dia ajaony lahy manapetraka ary aza manelingely ny hafa fa mahatonga désirana dans la boîte atreo ny anjarako tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany santatra lantony ny aina kosa zao mbola hitondrany songadana ho antsika rehetra indray veloma tompoko fotoanany songadina amin'izay ary isika izao sehatra malalaka azo trandrana tsara ny fandrarana ara-pamokarana eto Madagasikara mbola maro ireo tany azo volena saika any ambanivohitra ny ankamaroan'ireo tena mpisehatra amin'izany saingy mbola maro ny olana atrehan'izy ireo ny vondrona anaty vondrona iray antsoina hoe agribusiness.mg ny mpanolotsaina sy ireo manampahaizana manokana misehatra ny agribusiness sy ny fandrarana atandon'izy ireo ny mamolavola sy mampiatra andianatolotra fanohanana ho an'ireo mpisehatra indrindra ireo amin'ny tontolo ambanivohitra sy ireo manana tetikasa amorona orinasa misehatra ny agribusiness Gracia Andriatsitoerina amin'ny sariny Vrasata. Efa manomboka mirona amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny alalan'ny haitao arakajy mirindra ara-pamokarana na ny digitalisation agricole i Madagasikara. Fomba iray moderna azo ampiarina tsara sy aingana entina namorana ny fampianarana, fampivaovao, fanjoina amin'ny fanatsarana sy fampropropona ny fandrarana ara-pamokarana. Ny olana misy ankehitriny dia ireo mpanondrana sy orinasa lehibe no tena mahazo tombontsoa sy mahazo sehatra anatin'ny fandraharana ara-pamokarana fa ireo tantsaha mpamokatra kosa zara raha mahazo tombony raha ny fanazavana. Ny olana hitantsika amin'izao fotoana izao zany dia orienté vers l'exportation sy ny grande société ny pouvoir ahafahana mampandroso le sehatra. Zany hoe raha sy certifié ianao tsy manana fahafahana manao an'izay ny agriculteur fa ny exportateur manao anazy. Raha hiady prix ianao anefa ao anatin'izay dia apetraky ny orinasa lehibe foana zany ny fahafahana mametra an'ilay izy dia le any amin'ny paysan zany le farany ambany foana le vitim-bokatra. Avy eo anefa ny mesarotiny amin'izay ny kalitao amin'ny tsena dia tsy mety mandroso amin'izay le izy rehefa avy eo. Tranga mateti-piseho tsy mampandroso ireo mpandrarara mpamokarana ihany koa ny fahasahiranana mitady mpiara-miombona antoka. Antony vondronana ireo mpisehatra amin'ny fandrarana ara-pamokarana anatin'ny agribusiness.mg izay ahafahan'izy ireo mikaroka izany. Ao anatin'ity zany ahafahana mampiasa teknôlôjia vaovao amin'ny resaka intelligence artificielle, amin'ny resaka gestion de parcelle, amin'ny resaka cartographie ampiasana imagerie satellitaire, amin'ny resaka application en ligne ahafahana gérer les chaînes de valeur ray manontolo. Tanjona ny jerena ny lara-pamehana amin'ny filan'ny ireo mpisehatra anatin'ny mpandrarara mpamokarana eto Madagasikara ka ahafahana mandray vahaolana ary rosoana aingana sy anaovana dingana lavitra amin'ny fampiasana ny teknôlôjia, ahafahana ihany koa mamokatra bebe kokoa hitondrana fanovana sy fanavaozana amin'ny asa-pamokarana. Dia izay indray no mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana sy ankasitrana finoatrany ny fanarano izany hatramin'ny farany veloma tompoko.